tonga soa atao amin'ny acoustique gas daholo ny lesona ianarantsika zao de tonalité majeure. Ny tombontsoan'ny fahalalana ny tonalité majeure de manampy anao le izy ahafantaranao ny accord ao anatina hira anankiray raha ohatra hoe mianatra hira ianao. Mety efa hitanao reo amin'ny tambazotra rehefa mianatra hira ianao de teneniny zalahy hoe tonalité de D io na tonalité de G io. Zay ny anton'le satria rehefa fantatrao ny tonalité de mety fantatrao inona ny accord tokony ao anatin'le hira ianarana. Alohan'ny ianaranao an'ity lesona ity mila mahalala ianao ny fomba fitendrena accord majeur, zany fanamboarana accord majeur, ny fanamboarana accord mineur, sy ny fanamboarana accord diminué satria ho ampiasaina atao amin'ny tonalité majeure izany. Koatran'izay tsara koa mahalala ny gamme majeure satria le intense demi-ton nampiasaina tamin'iny ho ampiasaina eto ihany koa. De alors tonga de atomboka. Ny tonalité majeure de mampiasa accord anankifito. Accord majeure telo, accord mineur anankitelo, de accord diminué anankiray. De ny firindrany izy manaraka ny distance zay ampiasainy gamme majeure. Ka alors tonga de atomboka aloha C ny etomboantsika azy de hoentina amin'iny le lesona de reveo tsika afaka mampiasa anarana note hafa anamboarana tonalité hafa. Ok, tonalité de C majeur. Ny gamme majeure en C de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De reveo moa mivadika tonga octave rehefa tonga am-8, ok? Efa fantatrao ny fandehan'iny le hoe un ton daholo akoatran'ny eo amin'ny 3 makany amin'ny 4, 3 makany amin'ny 4 sy ny 7 makany amin'ny 8 reo ihany demi-ton, ny ambiny un ton daholo. De alors tonga de atomboka le izy. Ny gamme majeure mampiasa note ny andehananao avy aty amin'ny C makany amin'ny C na makany amin'ny octave. Ny tonalité majeure kosa de accord no ampiasaina mandeha avy aty mandeha makaty. De ohatran'izao mifandehany ny 1 de majeur, zany C majeur, ok? Miakatra un ton ianao, ny 2 mineur, zany D mineur, ok? Ny 3 mineur ihany koa. Ok? Miakatra un ton, 3 E mineur. Ny 4 mandeha demi-ton majeur. Okay. Ny 5 majeur. G majeur zany izy amin'ny C. C'est la tonalité de C. 6 mineur. A mineur le izy amin'ny tonalité de C. Reveo 7 diminué. Amin'ny tonalité de C izy B diminué. C. Zany hoe majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, diminué. Zay. De raha mampiasa an'le tons demi-ton, 1 makany amin'ny 2, un ton, 2 makany amin'ny 3, un ton, 3 makany amin'ny 4, demi-ton, 4 makany amin'ny 5, un ton, 5 makany amin'ny 6, un ton, 6 makany amin'ny 7, un ton, de reveo 7 makany amin'ny 8, c'est octave, demi-ton. Zay. De iny formule iny afaka ampiasainao amin'ny note hafa iny tonalité hafa de ny formule de mitovy ihany. Ndao randramana amin'ny tonalité any A majeur. Hitanao tamin'le nisoratako teo fa rehefa majeur le izy de ataoko majuscule le chiffre, le 1 sy ny 4 sy ny 5 natao majuscule. De ny mineur le chiffre natao minuscule, zany 2 sy ny 3 sy ny 6 natao minuscule. De ny diminué moa minuscule de reveo asina dim eo akaikiny. Aloha hianatra tonalité any A majeur tsika. Ny gamme majeure any A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De andao retomboka. Ny 1 majeur. Rehefa aveo miakatra un ton ianao
maka atao B mineur, iny zao ny 2 iny. Reveo miakatra un ton anao maka atao C dièse 3 mineur koa. C dièse mineur. Reveo aveo amin'ny 3 maka amin'ny 4 demi-ton latsaka atao amin'ny D, ny 4 majeur. OK. 4 makany amin'ny 5 un ton maka atao amin'ny E 5 majeur, zany E majeur. Reveo 5 makany amin'ny 6 un ton atao amin'ny F dièse, ny 6 mineur. F dièse mineur zany. Reveo ny 7 un ton ihany atao amin'ny G dièse, ny 7 moa diminué. OK, iny zao izy. Reveo 8 moa demi-ton miverina makany amin'ny A majeur. OK, zany majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, diminué, majeur. De zay. De ampiasao zay amin'ny exemple, mampiasa exemple hafa ohatra hoe maka ohatra D majeur de andraminy tonalité an'izay. Ny zavatra tiako marina fotsiny rehefa manao an'le accord anao, le izy le note tsy maintsy mitohy, zany A B C D fa tsy misy hoe ohatra tsy misy hoe C ty zao tsy tokony hoe D bémol de reveo D majeur fa tsy maintsy mandeha foana C dièse D E F dièse diminué. Tsy misy tokony hoe D dièse de reveo D na ohatra hoe A bémol de reveo A fa mitohy foana alphabet. OK. De ny ankoatran'izay afaka ampiasainao amin'ny exercice le izy betsaka ny hira amin'ny acoustique gasy rehefa fantatrao ny tonalité an'le hira de mba fantapatara inona zany ny accord tokony ao anatiny. Eny areo aloha fa de mazotoy.